voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'ity anio mahafinaritra ity a misaotra anazy sika fa ny anio no totosa dia noho ny fahasoavany rery any noho ny fahasoavan'Andriamanitra misaotra anazy sika fa mbola velonaina mbola salama mbola mandray fahasoavana tena hoe misaotra an'Andriamanitra tanterakitsika amen misaotra ny ray aman-dreny ara-panahitra any ihany koa pasteur Aintsoa sy sondraga zafy mandrato mivady na mefatokisana anay mivady mitondra an'izao iraka izao a tiana be nareo a misaotra ny amin'ny tsodrano sy ny amin'ny vavaka rehetra ary eo fampianarana zay ataonareo anay hatrany misaotra ny vadiko any koa ary ny ekipa tsirairay avy zay tonga eto a misaotra anareo Andriamanitra nay hitantsika tsirairay avy miraba manokana koa ny any miraba manokana ny ray rehetra zay tonga eto amin'ity toerany a ary zay mpanaraka amin'ny tambajotra serasera ho ray mahery ray tivavaka ray mangetahita tenin'Andriamanitra ray matanjaka ray mavely bady amanjanaka ray tonga lavitra ray mpampahery mpampitraka ary ray mpitondra fifaliana amen mamelay anareo raha iraba manokana ny raiko ny papako zay niteraka ana ho tahina manokana nenao amin'ny mampanopin'Andriamanitra ana fantatry fa manaraka direct enao papa amin'izao fotoana izao a dia mivavaka ho anao zay tsy mitsahatra mivavaka ho anao iraba ihany koa iraba manokana ny raiko ara-panahy pasteur Ntsora zafy mandrato a atao-ponay ianao ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ny zanaka dia tsy afaka mitsodrano ny ray aman-dreny na hoe ny kely tsy afaka mirabana tsy afaka mitsodrano ny lehibe ka noho izany dia mirakisoa anao hatrany zay a mirakisoa anao zay a ho tahina hatrany ny fahasalamana ary mivavaka ho anao hatrany zay amen ny fiangonana rehetra koa iaraka ite-tanana mafy sy orakoraka ho maky ny fiarabana ny raitsika ara-panahy amen alleluia vonina ianao a tenenio akaikinao vonina ve ianao ahoana ozy izy dia tenenao izy hoe tonga soa eto amin'ny toerana fanafahana hoe amen avisy havanana tonga soa eto amin'ny toerana fanafahana hoe amen inona aloha hevitra antsika androany ndao iary iteny hoe l'esprit d'excellence alleluia androany zany fanahany esprit d'excellence zany a andeha ody araka aminao zany androany amen ary tsy vitany hoe andeha ody araka aminao fa hitoetra ao anatin'ny tranonao zany androany amen eo tsika hijery tenin'Andriamanitra Daniela toko fahenina ny andininy fahatelo Daniela toko fahenina ny andininy fahatelo ho lasa mpitoky teny ianao rehefa lehibe Daniela toko fahenina ny andininy fahatelo hitatsika ve ndao ary vakina amin'ny anaran'i Jesosy ndao vakintsika ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra ao akaiky eo ve zoky vonjy ao ame micro izy mba hamaky kely anazy ary me micro izy zafady a Daniela toko fa enina dia ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy koa tamin'ireo dia nisy komandy lehibe telo lahy ary Daniela no anankiray tamin'ireo mba ilazany ny solon'ny mpanjaka ny raharaha tsy afa-ty antoka ny mpanjaka ny andininy fahaefatra izany Daniela izany dia nihoatra noho ny komandy lehibe sy ny solon'ny mpanjaka namany fa nanam-panahy endry izy ary ny mpanjaka nikasa hanandratra azy ho lehibe ny fanjakana rehetra amen avereny farany hoeniny rehetra ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra eno tsara koa amin'ireo dia nisy komandy lehibe telo lahy ary Daniela no anankiray tamin'ireo mba ilazany ny solon'ny mpanjaka ny raharaha
tsy afaty antoka ny mpanjaka. 14 izany Daniela izany dia mihoatra noho ny komandy lehibe sy ny solo ny mpanjaka namany, fa manam-panahy endry izy ary mpanjaka nikasa hanandratra azy ho lehibe amin'ny fanjakana rehetra. Amen. Nanina hono ny mpanjaka? Andriamanitra ne anandratra anao mihoatra ny olona rehetra. Amen. Zao ny fandehan'le tantara zao. Rehefa Darius zanaky Nebokadnezara no nitondra ny fanjakana, dia tao anatina fitedavana mpanapaka, tao anatina fanendrena moa zany ny tena mariny, tao anatin'ny fanendrena komandina mpanapaka i Darius mpanjaka. 20 nisan'izy ireo, fa tao anatin'ireo 20 ireo nisy anankitelo zay navahana manokana ho lehibe noho ireo mpanapaka na komandy anaky 20 ireo. Dia tao anatin'ireo 20 ireo nisy an'ireo telo ireo, dia tao anatin'le telo ireo nisy anankiray tian'Andriamanitra ho avahana manokana, Daniela ny anarany. Ny antony dia satria naninona ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izany Daniela zany dia nihoatra noho ny komandy lehibe sy ny solom-panjaka namany, fa nanam-panahy endry izy. Nanana inona? Nanana fanahy endry izy. Zany hoe ny tena marina, nanana esprit d'excellence izy. Eritreretinao tao anatin'ny mpanapaka 20 iso, dia tao anatin'ireo 20 iso ireo mbola nisy telo navahana, dia tao anatin'ireo telo navahana ireo ny anankiray no avahan'Andriamanitra, satria nanana fo endry izy. Ny zavatra tao anatin'ny fon'Andriamanitra dia hoe io anankiray io no asandratra ho lehibe amin'ny fanjakana rehetrarehetra mihitsiny. Amen. Satria nanana esprit d'excellence izy, nanana ny zavatra nampiavaka anazy izy, nanana fahendrena mihoatra ny hafa izy. Ary tamin'ny andro ny nanjakany Nebokadnezara, na tamin'ny andro ny nanjakany zanaky Nebokadnezara, dia zao rehefa nanofy Nebokadnezara dia natsona ny ombiasy ny mpiskidy rehetrarehetra anao inona? Andika ny nofiny Daniela, natsona daholo, fa zao tsisy navita nandika nofiny Daniela, ny nofiny Nebokadnezara. Fa zao kosa nisy ny teny amin'izay tamin'ny mpanjaka Nebokadnezara hoe any misy lehilahy anankiray any, Daniela ny anarany, manana fahendrena izy ary manana ny Andriamanitra ivavahana izy, fa aleo izy no atsona andika ny nofinao. Natsony Daniela, zao ndika ny nofinao izy izy teo anatreha Nebokadnezara, tatarainy teo daholo. Alohan'izay mbola nanofy ihany koa ny iza moa izy teo zanaky Nebokadnezara anankiray, nanofy ihany koa izy, dia natsona daholo ihany koa ny ombiasy rehetrarehetra, natsona mpiskidy rehetrarehetra andika an'le nofy, fa indrisy mbola tsisy nahay ihany. Daniela ihany no navita nandika an'le nofy. Ozy izy ny mpanjaka hoe raha vitanao mandika mampafantatra ana andika an'ity nofy ty dia ampitafiko akanjo volomparasy ianao dia horavako rojo volamena, satria ny fitafiana volomparasy dia midika hoe olona manamboninahitra tamin'ny andron'ny Baiboly. Io zao dia isanao volomparasy daholo ndray zao rehefa mifidirana fahatelo ariva, dia ho asiana volamena, midika voninahitra iny rojo volamena iny. Fa ozy izy Daniela tazomy ihany ozy izy ny famezana zay omenao anahy, fa tsy mila an'izany fa zao fotsiny adikako ny nofinao. Nadika ny Daniela ny nofiny, voadika ny Daniela ny nofiny. Dia zao nanomboka ny alina ny Daniela amin'izay ireo mpanapaka namany rehetra hoe inona ny zavatra atao mba amonona n'ity Daniela ity, mila elimine n'ity Daniela ity. Dia ny zavatra nataony dia nakany amin'ny mpanjaka ireo mpanapaka namany ireo ny apanga ny Daniela hoe sika manana lalàna tahaka an'izao fa tsy mety nataony Daniela, fa aleo Daniela tena hoelohana ho vady. Dia ny zavatra nitranga dia nanino? Natsipy tany ny lavaky ny lioany Daniela.
rehefa natsipotany lavaka ny lioany Daniela, satria Daniela nanana esprit d'excellence, nanana an'le fahendrena tao anatiny, nanana an'le fanahy mandeha amin'ny famarinana, satria ny fandehanana amin'ny famarinana ihany koa dia esprit d'excellence. Esprit d'excellence zany ny antony tenenako anao androany hoe mandehana ianao amin'ny famarinana. Aza tia kely zany, aiza tia manambaka olona zany, mahatonga ny tanan'Andriamanitra hiala aminao zany, mahatonga n'le esprit d'excellence iongotra ao anatinao zany. Ny esprit d'excellence ane le fanemasina, fanemasina ny esprit d'excellence, fanahin'Andriamanitra ny esprit d'excellence. Satria zao raha nahary an'izao tontolo zao Andriamanitra dia ny fanahiny no ny rahany nanamboatra n'le zavatra rehetrarehetra. Jereo nefa ny asan'ny tanan'Andriamanitra vita tonga dia excellent daholo e. Ianao ve tsy mahita an'izany? Mandehana ianao montra hoe manao voyage na io ranomasina io fotsiny ary, jerenao fa tonga dia excellent io. Ny zava-maniry, ny tendrombohitra, raha nahary anao, raha nahary antsika olombelona izy, nataony excellent ianao. Fa tsy hoe namboarina ianao dia aloha tsy asikorina aloha, na hoe namboarina ianao dia aloha aloha tsy asiana sofina anankiray, na hoe aloha tsy asiana tongotra anankiray. Fa namboarina ianao tena impeccable ianao. Zao ianao zao io tsara tarehy mahafinaritra ery nijery anao, satria ianao excellent. Amen. Isika olombelona no tia manimba ny zavatra excellent. Isika olombelona no tia manimba ny zavatra zay namboarin'Andriamanitra ho tonga excellent. Ifonako rahalasaina bavy fa indrindrindrindra isika malagasy. Isika malagasy tena tia manimba ny zavatra excellent. Jereny rehefa mba misy zavatra tsaratsara namboarina eto amin'ity firenentsika ity miala avany le gasy kely, efa hitanao misy mitsofa vy eny an-dalana eny, ataon'inona amidiny ihany kilao. Nefa efa mba nafinaritra ery nijery an'le tetezana vita tsara teo. Isika olombelona no tia manimba an'le zavatra excellent. Andriamanitra dia manana esprit d'excellence. Zay zavatra ataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, ary miseho avany amin'Andriamanitra ny excellence zany. Dia isika koa tian'Andriamanitra anana an'izany esprit d'excellence izany. Tia nivoaka atao anatintsika zany esprit d'excellence zany. Dia hoy amantsy anao teo hoe ny tanteraka tsy misy, fa ny toe-po miezaka kosa azontsika atao tsara. Ny toe-tsaina miezaka kosa azontsika atao tsara. Ny fanahy miezaka azontsika atao tsara. Mahatonga ny olona tsy tafavoaka amin'ny fiainana raha lasaina bavy dia tsotra. Mahatonga anazy tsy tafavoaka amin'ny fiainana dia satria tsy manana toe-po miezaka izy. Tia mitavandra amin'olona, tia mietehatra amin'olona, tia miankina aman'olona. Mieritreritra izy tsy ataoko ty fa tsy anao eo ve ianina, tsy anao eo ve rakote, tsy anao eo ve rabe, za tsy anao an'io ato amin'ity fiangonana ity teneniko anareo fa raha samy manana an'izany esprit d'excellence zany tsika, mivoaka mamiratra ity fiangonana ity. Tsy miandro hoe tsy anao eo ve ianina, fa rehefa mahita tsy mety ianao dia tonga dia ataonao milaza aminao fa ho hitan'Andriamanitra ianao tahaka ny Daniela, ho avan'Andriamanitra ianao tahaka ny Daniela. Mety eo ny olona ray tanàna aminao, tsy haiko hoe ray parcelle aminao, fa ny logement an-tranonao avan'Andriamanitra foana, avan'Andriamanitra foana nareo. Amen. Satria ianao manana an'izay esprit d'excellence zay. Teneny eo akaikinao manana esprit d'excellence hoe amen. Ny esprit d'excellence zany dia manao ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Anisany ihany koa zany manao ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Mbola ao ve ianao? Ahoana ary ny ataontsika mba hahatonga antsika anana an'io esprit d'excellence io, anana an'io fanahin'ny Daniela io. Daniela dia nanana esprit d'excellence,
Josefa nanana esprit d'excellence, be dia be mpanompon'Andriamanitra nanana an'izay esprit d'excellence zay. Teboka voalohany atonga antsika anana an'le esprit d'excellence dia tsotra fanolora-tena lalina amin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe avaozy mandrakariva ny fanolora-tena anareo. Ny voalohany, isakin'izay matsiaro ianao ny dikan'ilay hoe mandrakariva na eny an-dalana ary ianao dia atolory ny tenanao. Teneny hoe Andriamanitra mandeha aty an-dalana zao, atolotro anao momba anahy rehetra, atolotro anao ny tenako rehetra, atolotro anao ny asako androany raha andeha asa, atolotro anao ny fanahiko, atolotro anao ny foko, mba tsy olona mora misendoatra, mora tezitra. Amen na. Manomboka amin'ny fanolorana ny fonao aloha sy ny fiainanao amin'ny tompo. Zay le fanolora tena ataonao. Manomboka amin'ny fanoloranao amin'ny fonao aloha sy ny fiainanao rehetra ho an'ny tompo. Faharoa, fanaovana ny tsara indrindra amin'ny asa rehetra. Le izy zany l'esprit d'excellence ao anatinao reny. Rehefa nananao amin'izay l'esprit d'excellence dia zao, na inona zavatra kasihan'ny tananao dia mivoaka tsara io. Na inona zavatra amboarinao dia tsy ho simba io fa vitanao tsara io. Taloha ianao raha manimba zavatra foana rehefa mikasihan'ny tananao, amin'izao ianao tsy manimba tsony fa manangana ianao, manamboatra ianao, manavao ianao. Amen. Amen. Rehefa manana l'esprit d'excellence ianao, mijery zavatra amin'ny lafiny tsara foana amin'izay ianao. Taloha ianao rehefa misy zavatra kely dia higadra androany, higadra androany. Fa amin'izao ianao azo an'l'esprit d'excellence dia zao tsy migadra ianao fa ny ao anatin'ny sainao hoe fantatro fa tsy maintsy handray an-tanana an'ity atiko ity Andriamanitra, fantatro fa tsy maintsy hampandresy anahy Andriamanitra. Amen. Amen. Rehefa manana l'esprit d'excellence ianao dia taloha ianao rehefa misy marary kely any aminao dia maty aho, ho faty androany, ho faty androany, efa rivotra kely sendra mba nandehandeha tany anaty favononao tany. Opération tonga dia vonona mihitsy opéré ao atokotera. Fa rehefa nandray l'esprit d'excellence ianao dia tsy zany tsony. Fa ny ao anatin'ny sainao rehefa nandray l'esprit d'excellence ianao dia volo manimbatsemba nandray zany, raisiko ny fahefana amin'ny anaran'i Jesosy, miala zany, miala zany. Minoa ianao anahy fa miala ny fanetainana. Amen. Manomboka izao ianao tonga dia manana fisainana positive. Avelao olona rehetra, avelao ny olona rehetrarehetra anakivy anao fa ianao tsy mety kivy zany ianao. Ianao mitraka foana ianao ary manana fanantenana ianao. Ary za mampianatra anao an'ity zavatra anankiray ity. Zay olona manakivy anao foana, zay olona tena tsy mampitraka anao, elo lavitra. Ny excellence ihany no misitina excellence. Zay. Rehefa excellent ianao dia na ny namanao sy ny manodidina anao ary olona excellent daholo. Lasa tsy samy petapetaka aminao tsony le olona tsy excellent. Matahotra izy hiaraka andehanao eny amin'ny lalana satria maninona? Excellent ianao, menatra izy. Jereny ianao tena madio tsara. Mety ho ianao zany tsy manana akanjo paster, zay anananao ataovy madio tsara. Amen. Ny tranonao alaminy tsara, ataovy mangirana, chaque chose à sa place. Avereny hoe chaque chose à sa place. Ny dikan'izany dia ny zavatra rehetra eo amin'ny toerany dia aloha mba hiverina eo amin'ny toerany. Zay ny atao hoe filaminana. Rehefa ao anatinao zany fiazahana rehetrarehetra zany dia efa miditra tsikelikely eo aminao le fanahy excellence, le fanahy ny fahalebiazana. Ho lehibe ianao na eo amin'ny fiarahamonina, ao eo anatrehan'Andriamanitra ianao lehibe satria manana fiainam-bavaka. Ho lehibe ianao eo amin'ny asanao, ho lehibe ianao eo amin'ny fianakavianao. Amen. Ny tantaranao tsy zao, tsy mifarana eo ny tantaranao, ary ny zavatra mitranganao an'io tsy mamaritra noavinao zany. Noavinao dia fahalebiazana noavinao, fahalebiazana noavinao. Amen. Zay ny hitako aminao io zany.
magina aminao zany ho tanteraka aminao. Anjarantsika eto Toamasina indray izao. Raha vehivavy zakanao io, vitanao io, io oaranao io. Ny fanomboana raha te ho lasa lavitra dia ny mahazaka izay zavatra mitranga. Miady hatrehanao ny mazakanao. Na inona tsy maintsy atao, vitanao io. Ireo fetra rehetra tsapanao eo amin'ny fiainanao, ioaranao io. Misy zavatra iainantsika vehivavy, isika ihany mikomprendre azy. Ny fahatsapana fa misy fanamby iainantsika vehivavy no antom-pisian'ity fotoana manokana lehibe ity. Fotoana manokana ho an'ny vehivavy, iarahanao amin'ny Association de la Razafy Mandrato sy ireo mpiara-miasaminy. Raha vehivavy zakanao io, vitanao io, ioaranao io. Anasana ny vehivavy rehetra tsy akanava. Fotoana manokana ho an'ny vehivavy, iarahanao amin'ny Association de la Razafy Mandrato sy ireo mpiara-miasa aminy. Fotoana manokana hifampaherezana, hifampivavahana, andraisana vavaka manokana. Ny asabotsy 12 volana jolay ho avy izao, manomboka amin'ny oratolakandro ao amin'ny CHJS Toamasina, eo ampitan'ny CEG Ratsimilao. Anasana ny vehivavy rehetra tsy akanavaka. Fanazavana fanampiny 038 30 101 04. Tsy misy vidim-pidirana. Manateny izahay ny Jona aminao.